Fanampivelatra ny fambolena sy ny fiompiany tokantrano ny sitrakan'ny vatsinankohonana atao vohipeny ny tantsorika isan-tokony ny fanindry-andalana anatin'ny tetikasa. Fianakaviana iray niainga avy amin'ny kely indrindra ary efa manana trano tantely mandina ny 70 no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny anana trano tantely mahery ny 200 no tanjon'izy ireo. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny tokantrano marefo ara-pivelomana ny sitraka ny vatsinankohonana tao Ambohifandra, komuna Vohitsindry distrika ny Vohipeny Bôjanirina. Nahazo lazaina ho kely aza ny tantsorika rabola mivantana voarain'izy ireo anatin'ny tetikasa, izany hoe mandidina ny 4 alina hatramin'ny 9 alina isaky ny 2 volana. Nanampy azy ireo tamin'ny fampivelarana ny fiompiany indrindra ny tantely ny tantsorika azo. Faroin zany koa da mbola nanangona vola iay na fiompianay titely. Da ny titelinay hoa zany de fa maromaro toitra izy io. Da nitombo. Da anzahoana agny amin'ny 4 jerikany la mangala. Da amidy igny da vola be. Karakarana ny zaza amin'ny fampianarana. Tena nova be zany fiainako tia taloha sahiragna be. Da ndregny kolazy ny zanako sy vita da matrabognagny. Nivelatra raha ny fiompiana tantely hanafahany reny mpianakaviana nanoho ny fampianara-janaka. Na tsy sitraka ny andao hianatra anatin'ny tetikasa azy hianta. Nahafahany nanosika ty zanany vavy matoa tamin'ny famitana ny fianarana momba ny fambolena sy ny fiompiany ity, ny fampiasana ny ampahambola azo anatin'ny tetikasa. Hianty izay ny safidy manokana ny ikarakara ny fiompiany izay efa miditra anatin'ny sehatry ny matianina amin'izao fotoana izao. Fianarana nataoko mihitsy ny ampianarako rehefa nianatra tany amin'ny université Bosy zay dia nampianarana mamboly sy miompy dia miompy koa be dia be zay dia miompy tantely dia mamboly. Rehefa nanao compte faran'izay farak'izay ambany aho dia rusy raha teny efa matanjaka ma 7 litres. Dia zay sao fa manana 40 ny anay zany zao dia mba angatany amin'Andriamanitra mba tsy hitsoaka intsony io dia amin'ny décembre zany tokony azo 7 litres fois 40. Inona ny nofinofiny antany? Mba ho mpanan-karena izay mba ho hanana trano ngeza be eto manodidina eto mba mitovy aminareo any amin'ny ville zany ny eto e. Satria iay zao mba mitady mba mitovy amin'ny fiainanareo any amin'ny ville amin'ny fiainana eto. Zay zao mba nofinofinay mianakavy. Mikasa ny ampiroborobo hatrany ny fiompiany izy ireo saingy olana ny loharanom-boly indrindra ny ilaina amin'ny fampitomboana ny trano tantely hatreto. Ny olananay zany zao dia eo amin'ny resaka arabola satria enjakenjana ihany manao rusy manao ina dia mandeha tsikelikely satria izay tsy dia ampy vola hoentinay mandeha amin'izy io dia izay kely eo ihany zany alefa raha hoe zay zany nanambola betsabetsaka dia mety efa manenjika 100 zay sao manenjika na tamin'ny 500 rusy ihany enjenay mba mehera amin'ny aty zany zay hoe zay ny manana betsaka nefa ny eo ampelantanana mandeha tsikelikely lafo ny kelikely io dia lefa lafo zany zao ny tantelina io dia vidiananay planche dia anamboaranay satria ny zandriko ihany manamboatra dia vidiananay reny tantely dia vidiananay zay rehetrarehetra materiel manodidina ny momba ny tantely. Mandidina ny 5,000 alina ariary ny hamarotan'izy ireo ny litatra ny tantely sy ampiariana-mbola azo trandrahana ary mahavelona ny fiompiana tantely ho izy ireo ka andrasana tohana mazava avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana Isanambaratoa.